Korintianina faharoa toko fahafito. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo sika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Manambara ny fitiavany ny Korintianina ny apôstôly Paoly. Korintianina faharoa toko fahafito, ny 12 hatramin'ny 19. Ataovy omby anay ny fonareo. Tsy nanao izay tsy marina tamin'olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona. Tsy miteny izany ho fanameloana aho, fa efa nilaza raha teo aho fa ao amponay ianareo, mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatokiko anareo, lehibe ny reharehako ny aminareo. Feno fiononana aho sady be hafaliana indrindra amin'ny fahorianay rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia aza izahay, dia tsy nisy hiaina ny nofinay, fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionona ny mpandefitra no efa nampionona anay tamin'ny nahatongavany Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany, fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotoanareo hanaiky ahy, ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony, na dia efa nanenina ihany aza teo. Fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalahelovana anareo, fa noho ny nampalahelovana anareo mba hibebaka. Fa nampalahelovana araka an'Andriamanitra ianareo, mba tsy hataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Fa indro izany nampalahelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra, dia nahatonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo. Eny, fialan-tsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famaliana ny ratsy natao manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha zany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza aho, dia tsy noho ny nanao izay tsy marina, fa noho ny niaritra izay tsy marina, fa mba haseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo hanaiky anay. Ary noho izany dia nampiononana izahay, ary tamin'ny nampiononana anay dia vao maika ny faly izahay noho ny fifalian'ny Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny. Ary raha nisy nataoko rehareha taminy ny aminareo, dia tsy mahamenatra azy izany, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao maika miraikitra aminareo aza ny fony, raha mahatsiary ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny habe ny fahatahorana sy ny fangovitana nandraisanareo azy. Ary faly aho fa matoky anareo amin'ny zavatra rehetra.